Askany raharaha izay teo Paris singara tsiraonana kosa dia nanambara ny mpanolotsain'ny filohan'ny tetezamita Andriamatoa Norbert Lala Ratsiraonana fa ametraka fitoriana fiandry izy ireo eo anatrehan'ny fanalambaraka izay nataon'ny GTT ao Paris ny tenany nandritra ny fivaniana ny tao Paris ny herinandro lasa teo araka ny fanazavana izay netiny moa dia fanalambaraka tsotra zao ireny nahazo azy ireny dao rahantsika ny faneho-kevitra izay hoentina. Ametraka fitoriana fiandry na plan de réserve ao GTT izay nanao fihetsiketsehana tao Paris ny naniraka azy ireo ny filoha nasionaly ny aviny sady mpanolotsaina manokana amin'ny filohan'ny tetezamita Andriamatoa Norbert Lala Ratsiraonana. Mbola pandiniana kosa ny fitoriana amin'ny fitsarana Andriamatoa Norbert Lala Ratsiraonana sy ny mpiaradia aminy. Mbola eo pandiniana zany moa miaraka amin'ny namanao amin'ny atoko misy ny tena sy miaraka amin'ny atao présidence hoe tokony atao ve ilay izy na tsy. Eritreritro manokana aloha na izaho manokana dia ampy angamba zay fa voatery ametraka plan de réserve angamba ny tena koa amin'izay mety fihetsika rehetra amin'ny olona rehetra fantatra ny anarany olona reny sy amin'izay nanan-karama azy sy naniraka azy amin'ny toerana eo commanditaire zany dia anaovako plan de réserve atao raha maninona eto Madagasikara aloha no fantatra fa hoe teo na ametraka koa ny velany. Raha nanontaniana ny jiza ny tanterahana tany New York kosa ny mpanolotsaina manokana amin'ny filohan'ny tetezamita dia nanilika amin'ny fanazavana tamin'ny filohan'ny tetezamita. Tany ny ngamba mbola isy fanazavana taon'ny filoha ka dia aleoko izy manazava ny fandehany tany. Diso fanantenana ve ny délégation satria lasa ny fifidianana filoham-pirenena mandeha mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Diso hevitra mihitsy ianao fa zay ne ny alaneniny raha ohatra ka nanao andreny eny tsy hoe voandroany eny nisy fankatahana hoe nisy fandrena hoe aoka ny législative anao tao aloha hatramin'ny taona 7 tamin'ny assise nationale toy tamin'ny conférence régionale toy tamin'ny teny fampiarana toy tamin'ny accord politique nivato toy tamin'ny conférence nationale ny fandresahana hoe aoka reny législative anao atao melo fanarahan'ny mpanao politika samihafa zany nefa moa zay no izy fanazavana nataony tany dia tsotra hoe mazava ny eritreritra izy ny eritreritra ny samihafa ampahafantana ny communauté internationale zay zavatra mety hitrango raha ohatra ka misy protany ao. Somary tame kritika sy anita ihany nareo mety tsy andrainjana le fifidianana ve nareo satria mbola tsy amin'izany angambany aloha ny resaka mbola hita eo. Laza Andriamatoa Norbert Lala Ratsiraonana fa malahelo amin'ny fihemoran'ny fifidianana ny tenany ary nambarana fa tsy tompona antoko amin'izany ny filohan'ny tetezamita fa misy ny hafa ny mbola te hanohy ny tetezamita.